manomboka eto koa isika dia anaraka ireo vaovao politika ny feo mandeha mahakasika ny anovanany lalam-panorenana no mahaberesaka ny mpanao politika ary hitondran'izy ireo ny fanio-keviny isany amin'izany ohatra Andriamatoa Alain Andremiseza avy amin'ny mpanohitra izay nanambara fa dia manome lanja sy manome vahana ny filoham-pirenena mihoatra ny kandida hafa ny fikasana hikitika ny lalam-panorenana hoy izy fietsika izay mifanohatra ihany koa amin'ny fanajana ny demokrasia no kasaina atao. Efa namafisiko hatramin'ny voalohany ary anisan'ny tsy nakasitako ny hoe io lalam-panorenana misy amin'izao fotoana izao io dia falemeny le lalam-panorenana eo amin'ny lafin'le hoe ahafanina zona miaro ny demokrasia hitantsika izany tamin'ny vao nampiatra n'ilay artikla fa efatrampodimampolo tsika dia efa kitringa satria tsy voatery olona foana ao mety manam-panao an'ny demokrasia na manam-pinoana ho an'ny demokrasia no lany filoham-pirenena mety mitranga ny zavatra ohatr'ireny amin'izao fotoana izao dia tsapanao mihitsy io finiavana nitsakitsaka ny demokrasia io amin'ny fanovana ny fikasana nova lalam-panorenana amin'izay resaka hoe volana na intérimaire mandritra fotoana novana fifidianana ina nefa ny zavatra mampitombo ny demokrasia indrindra dia everitsika fa misy dia ny hoe mitovy lanja daholy ny olona milatsaka rehetrarehetra rehefa atolotra ny fifidianana dikan'izany tsy misy filoha tokony ilatsaka ho filoha fa samy kandida zay samy kandida dia tsy misy filoha zay zany no nametrahana karaha lalàna ao anatin'io lalam-panorenana io ny zava-misy anisan'izay tena manahirana eto amin'ny firenena hatramin'izay ary anisan'ny tena ranolo fototry ny afo ary anisan'ny tsy mampandroso ny malagasy dia ny fanaovana lalam-panorenana io ho palitao an'ilay mpitondra izany hoe manao lalam-panorenana itsika mifandrefy amin'ilay etaeta sy le revorevon'ilay mpitondra izay mitondra eo izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia le lalam-panorenana lany alohan'ilay mpitondra lany dia mitaly mihitsy an'ilay lalam-panorenana izy andeha anaraka an'ilay etaetany izay io zava-misy io everiko fa resan-jary zany ary resaka efa nanimba ny firenena tamin'ny taonany maro tsy tokony hiditra amin'izany intsony tsika menakamo fa tokony isy ny firaisan-kina isy ny fiaraha-mientana ananana makany amin'ny fitadiavana tena fampandrosoana sy tena fitadiavana ny fametrahana ny demokrasia tena izy eto Madagasikara tsy azo kiditrihana tsy azo sosena ary maharo ny tombotsoan'ny Madagasikara.